ia mahakasika an'le hoe accès à l'information ma tena hotenena efa misy zany ny ataontsika hoe volonté ny fanjakana amin'izao fotoana zao eo ministère zay tariny ministre Rina Andriamanitany Bicette zay hoe hijery manokana niny lalàna mahakasika ny accès à l'information publique satria tokoa sahirana mpanao gazety hitrandraka ny vaovao rehetrarehetra anaty ministère any dia asina cadre légal amizay zany zay le hoe accès à l'information efa misy avant projet de loi any dia iny avant projet de loi iny iarahana mandinika hoe inona ny mety hoe restriction azo atao zany ny hoe azo tokony apetraka inona koa ny document administratif azo trandrahina any ministère sasokaziny any satria samy mana spécificité koa ministère misy hoe ministère hoe misy hoe ministère ny fiarovana zao ohatra misy secret défense ny any amin'ny hôpital zao any amin'ny santé misy hoe secret médical dia zany rehetrarehetra zany mijerentsika anatin'le cadre légal hoe inona zany ny accès azo atao inona ny mety tsy azo atao satria voafetra ny secteur tsirairay zany dia zay le hoe accès à l'information mba ahafahantsika justement hanatsara zay hoe fitrandrahana vaovao atao ny mpanao gazety zay no analatsika zay sakana zay hoe hijerentsika le avant projet de loi relatif amin'ny accès à l'information publique.